Ivadika ho any amin'ny pejiny toe-karena indray kosa isika eo amin'ny sehatra ny fandrarana diso fanantenana ny sehatra tsy miankina raha manao jeritodika ny taona 2024 izay niandrandran'izy ireo amin'ny taona 2024 dia ny ampandrosoana ny toe-karena malagasy teo amin'ny fanadihadiany Claudia Rasolson. Raha toka ny heverina ahatratra 500 ny fiakaran'ny ari-karena ny taona 2024 ity dia nasipantsina izany ka lasa 3 faingo 100. Diso fanantenana ihany ny avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina raha toka ny taona 2024 no resahana ary tsy noraisina ihany koa ny sosikevitra naroson'izy ireo tamin'ny teti-bolam-panjakana 2024 raha ny fanamariana noety ny filohan'ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy na ny fifipamaha. Jerevantsika ny tontolo fandrarana angamba dia toetina diso fanantenana ihany zay amin'ny sehatra tsy miankina. Be dia be moa zavatra azo lazaina afaka lazaina amin'izay zavatra zay. Voalohany moa efa hitantsika hoe matetika manko ny olona manao le climat des investissements. Toka be dia be zavatra nandrasanay tamin'ity taona ity nefa jerevanay indrindra amin'ny loi de finance be dia be tsy voatazona. Ny voalohany moa zay le exonération une entreprise voafonina zany mana exonération taloha d'impôt sur le revenu 2 ans foana zay zavatra zay. Nangataka koa zay de déduction TVA momba le carburant ho an'olona zay mampiasa zany tsy voatery ho an'ny transporteur ihany zany déductibilité fa ny olona société mampiasa carburant de déductibilité une fois be dia be zany zavatra nangatanay tsisy tanteraka. Ny firaritsoan'ny taona 2024 dia miompana amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarahana sy ny fanomezan-danja ny vita malagasy. Ny hitanay moa zany indrindra amin'ny antoana dia ny fiarovana industrie malagasy. Io zany hitany hoe lahara-pahamena voalohany anay raha te hampandroso ny sehatra économique eto Madagasikara. Rahasoa antsika rehetra zany nao fe tsy sambatra daholo tsika rehetra fa dia manantena fotsiny zay ny antoana hoe mba isy valina amin'izay zavatra rehetra fa tena tianay zany hoe hampandroso ny sehatra économique eto Madagasikara. Anisan'ny andrasana amin'ny taona 2024 ny fifanaraha-piaramiasa samihafa ao ihany koa ny fiavian'ny mpamady vola toy ireo mpandraraha misehatra eo amin'ny sehatra électronique, électricité sy électroménager avy any Turquie. Anatanteraka roadshow enina na 7 any ivelany ihany koa ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy.